atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Natiora PFT. Mpilalao tantara nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Nanolatra tantara no totosainy manimbotra. Anio no andro faharoa. Bonjour mademoiselle Isabelle. Visa mora tsy madiso. Toa efa mahalala sahady ianao zany efa olona mbola tsy hitako. Afaka mipetraka eto akaikinao ve aloha? Zaho izao no tena mila fahanginana fa miala tsiny indrindra. Nefa mba nieritreritra hoe tsy maintsy hitako aty ianao dia nandeha taty koa nala fahanginana anao. Ianao sy momba anao aza tsy fantatra akory ka resaka amin'ny olona tsy fantatra zany. Ay tokoa. Ankehivinona no anarako. Minao fa efa renao zany anaran'izany fa modinao tsy nitadidiana fotsiny a. Fa tsaroka. Papa, ianao le olona manatra ny papa rehefa avy miasa alina? Oui. Tsapako reraka be papa dia manao izay mety aho manatitra azy satria tena mpilehibe ny orinasa papa iny. Papa ony. Mitsotsona mahatsiraviny ty vavy. Fa izy aloha tena bikana sady lava vaventy. Mateza jerena sy tsara rafitra ny bikany. Nefa tsy ampisokatra ny foko efa mikatona tanteraka koa rehefa laza ireo miampy ny fahaiza-miangolany. Anenjika anao eny anabakabaka koa raha velanao. Variana be mihitsy ianao aza masosotra eo re fa misaotra anao ihany ianao mba mitsinjo any indraiko iny misahirana sy mikely soroka ho an'ny fiainana mianaka kely izy. Efa fantatra tokoa fa kamboty reny ianao. Ianao sy papa rery manao izay ilaminan'ny fiainanareo. Dia tonga aty après fianarana sy fiofanana ataoko tany ivelany dia tia hanampianareo koa. Misaotra fa efa be loatra aza ny fanampianao amin'ny papa ny fanaterana azy avy miasa ka mba tsy sahirana misisika taxi be sy taraiky amin'ny embouteillage tsony izy. Non ka afaka mifameno tsara tsika. Izay tsy ampianay ampianareo dia ohatran'izay koa izay tsy ampiana aminareo mba ampianay. Raha lasa terokala ohatran'izany indray nefa le fanaova-tsoa dia aloha tsy manao. Amiko dia tsy ilana tambiny ny soa atao fa avelany tambiny ho avo azy io. Manjana ty tovavy tika. Bay lavitra kosa nareo ry Miranda sy Vasia any France. Tsy izy nareo mitany zanaka gasikeranay ty. Oh mon Dieu, le fiangolan'ny rehefa miresaka amiko. So ianao indray ny taraiky eny anabakabaka tompoko. Dia avodanao raha taraiky eny. Tsy aloha mba avelanao anginy irery amin'izay aloha. Azafady, tsy hoe mandroaka sanatria fa efa izay mihitsy ny safidianako ny fiainako androany. Mila fahanginana. Désolé ary ma belle raha nisopatra amin'ny programa andria. Itsy ny fiara netiko. Miandrendry ao anatiny ateriko indray rehefa afa-po amin'ny fahanginana ny kasaindry. Izao fa misaotra. Mandeha natao izay tokony ataonao fa asa tazoma amiko ny ampaha-potoana tokony asana ohatra. Tsy olana ka. Izay fa miandrendry mandra-piona vetivety Isabelle. Lasisy marina. Azafady anie Andriamatoana Tale. Azafady fa nidinganiko fotsiny ianao fa neveriko tsy tato amin'ny bureau anao. Tsy olana izany ka andeha ody miay ianao zany. Efa vita tanteraka ny asan'io dia tsy asala zany ianao. Tena somary vizana Tale. Zany dia mba hody kely aloha. Mety zany.
Sady tsy dia be asa entsihana manao na atao amintsika ay raha sy izay raha nidiny biraoka dia ateriko ianao kosy fanahoana re tsy voatery anatitra akory ianao toy izy ny asa fa mbola vo amin'ny efatra sasany anie zao hoe tsy atahorana homaizy na vao tonga ny an-trano ka tsy hoe ny riva sy ny tsy ariva fa ianao vizany zany mila teriny ianao dia maka-repôt tsara ka sao dia manahirana anao atalea non ka alatsiny ianao vao miverina miasa fa homeko fotoana kanaina aloha raha pitsoma ndao andefa mbola sakafo koa tsika mianaka mialohan'ny rodina enao tiako tale dia tena misahirana marina ko tsy sahirana zany monsieur Alain andaotsika andeha andao arika dia makasitraka indrindra tompoko zay indray ianao sy le fisorana Viva 98.8. Mbola eto an-jaridaina ihany tony amin'ity andro efa hariva fa papa elabeko bonsoir mademoiselle Isabelle salama tompoko tsara kosa zany mandro soatrano tale andao androsa amin'izay ry Isabelle so misy resaka tsy tokony reko resanareo fa aleo aho hoe tiana aloha papa zany maro zareo tsy androso tsony andeha hody zany ve mba niarahambany mademoiselle fotsiny iny nataoko teto e zay fa mandrapiona nareo atray dia tena misaotra betsaka talena anatitra zay zavatra kely salamy zany dia tokony isorana andre matoa Alain alatsiny indray tsika miona mandra-piona nga papa tsy miasa rapitsy meny repoa dia alatsinainy vao miverina miasa hony mitaraina hovizy ana dia izay ny antony andao androso amin'izay ry Isabelle fa ianao vetsinona ay mba misahirana kosa ty talehanareo anaty trano papako tena tsotra be izy iny tsapako niova tsara be mihitsy na ny fandraisana ny asa aza vao izy vao tonga tao mba efa tsara patron kosa zany ianao zay aloha dia mariny hoe nividika atao entina ho anao tokoa izy netiko ato mbola andro sakafo sika sa ampy anao zay sakafo azy efa masakako aikosa ie ty ary le gâteau anao leo atao anaty vata fampangatsiahana aloha papa dia maraina hoaniko raha tsy atahorana ka mbola malena be ihinana zavatra mamy amin'izao ka efa nividiny ho anao iny dia izay anaovanao azy leo aprimoko amin'ny mihitsy aloha ka misaotranao aloha namala fanasako androany tena faly be afa tsy nampoiziko mihitsy ho avy ianao ina moa tombontsoa hoako andany fanasany hafa raha malalaka ihany ao fotoanako amin'izay indreo hoe hisakafo zany tendakarina be zany ie efa no tika miresaka be ohatran'izao e aza manafa ny kibo asino ny sakafo indray nitsony nandroany reo ary ry commande zay tianao e
Lainiako izany fa tsy dia mazoto manasany ahy e. Mba fazifaziko fotsiny. Ary ianao tika mandangy a. Fa inona aloha ny antony? Tsy voatery lazaiko anao ka. Dia reto fotsiny ve izany no komandinao ka? Aleo amin'ireo fa ranom-boankazo mangatsiaka be mihitsy izao mampazoto ahy. Eny ary. Azafady eny ary se e? Azafady. Tia ny komandinay, azafady e? Fa Isabelle, tsapako manana olana be izany ndry. Afaka lazaindrika anazy? Somary mikisana kely aloha ianao fa lasa manatona be aka. Azafady indrindra. Azafady, miala tsiny. Ka zany mba tia hanampy anao amin'izay olanao fotsiny. Tsy misy azonao atao amin'ny olona ka fa tsy manasa misakafo foana. Be vazovazy. Mba mizaka amintsika mba tsy hanimba endrika amin'ny fanasanao e. Satria sady lany fotoana fotsiny no lany vola ny olona manakazana anazara ny fanjombonana no asetroko azy. Tia lala bebe kokoa mombanao a. Tia ho namanao akaiky a. Misotra. Allo atao fa tonga ny sakafo e. Bon appétit Isabelle. Misotra tompoko. Ahoana ary nataoko fa miazo zakako tsony ny fiaintenako fa mahambabo loatra izy. Matahotra ny vaso dia anima fifandraisana indray ny filazana an'izany. Ny fahafantaran'izay olany marina aloha no mila imasoana mba ahafahana manampy azy. Viva Radio nanolotra ho anao teo Nanolatra, tantara nosoratany Natiora KFT. Novelominy nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaksarano Arvony. Nanolatra, tantara no toto-sainy manimotra. Renesinao rahampitso ny toiny.